Ny salamo fa 5:100 andin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy. Salamo fa 5:100 andin'ny voalohany hatramin'ny fahasivy. Mitsangana ary idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: Jehova, aza izahay nomena voninahitra fa ny anaranao ihany, no ny famindramponao sy ny fahamarinanao. Nahoana ny jentilisa amin'ny manao hoe aiza izay Andriamanina, nefa ny an-danitra Andriamanitsika, efa nanao izay sitrapony rehetra izy. Volafotsy sy volamena ny sampiny reny, asan'ny tanan'olona. Manambava izy fa tsy miteny, manamaso izy fa tsy mahita, manatsopina izy fa tsy mandre, mananorona izy fa tsy manombola, manatanana izy fa tsy mandray, manatongotra izy fa tsy mandeha, ary tsy mahaleo-peo ny tendany. Ho tahaka azy izay manao azy sy izay rehetra matoky azy. Ry Israely io, matoky an'i Jehova, heriny sy hampingany izy. Amen. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitro, misaotra anao fa efa mamangy ny olonao ianao, ka tonga Andriamanitra miara-monina aminay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo. Azonay atonina amin'ny fotoana rehetra ianao, ary indreto ny vahoakanao amin'ity maraina ity. Tsy njovy, azajonoina amin'ny asany famindramponao, ka na dia nisy aza ny faniavana teo ny fahotana vita, ny fahatsoana no ny tsy fanarahana ny sitraponao, dia matoky izahay fa mandray ampitiavana eto an-tranonao ianao, ary vonina mbola hanefy anay indray, hitaona anay ho amin'ny fibebahana, ahatonga anay ho tsaratsara kokoa noho ny tamin'ny lasa, hampamirapiratra ny voninahitrao eo amin'ny fiainanay. Koa amin'ny alalan'ny teninao izay hovakiana sy hanafarana anay, dia miasa mahery ianao amin'ny fanahy masina mba hatanteraka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ezekela 4:10 andin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Ezekela 4:10 andin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'ny Tompo, dia nisy loholon'i Israely tonga tao amiko ka nipetraka teo anoloako, ary tonga tamiko ny tenin'i Jehova nanao hoe: ry zanak'olona, ireto olona reto efa nampiorina ny sampiny ao am-pony, ary ny fahatafitohinana mameloko azy dia apetrany eo anoloany. Mo ety anontaniany reto va aho? Koa mitenena aminy hoe izao no lazain'i Jehova Tompo, ny amin'ny olona rehetra amin'ny taranak'Israely izay mampiorina ny sampiny ao am-pony, ary mametraka ny fahatafitohinana mameloko azy eo anoloany, ary manatona ny mpaminany. Izao Jehova no hamaly azy araka ny habetsaky ny sampiny, mba hisamborako ny taranak'Israely amin'ny fony, satria efa niemotra niala tamiko izy rehetra no hony ny sampiny. Koa ataovy amin'ny taranak'Israely hoe izao no lazain'i Jehova Tompo: mibeba dia miambo ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny miambo ireny. Fa na iza ny taranak'Israely, na mivahiny izay mivahiny eo amin'ny Israely, no misaraka amiko ka mampiorina ny sampy ao am-pony, ary mametraka ny fahatafitohinana mameloko azy eo anoloany, sady manatona ny mpaminany anontany amiko, dia izao Jehova ihany no hamaly azy araka izay toetro. Ary anandrina izany olona izany ny tavako, ka ataoko mahita loza izy, mba ho famantarana sy ho abolana, ary ho fongorako tsy eo amin'ny oroko izy, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova. Amen. Ray masinao, manamasinana ny fahamarinana, miteninao no fahamarinana. Amen. Sotra n'Andriamanitra isika ry havana omeny tombonandro ka miditra amin'izao volana martsa izao, ary miaraka amin'ny eo ahevitry ny perikopa manao hoe mitaona ho amin'ny fibebahana ny Tompo.
efa mieritreritra ny karemy sahady isika. Ny bokyny Ezekela izay manoloana antsika dia faminaniana tao anatin'ny vanim-potoana ny fahababoana. Ezekela izay mpisorona dia nantsoan'Andriamanitra aminany tany Babilôna, isan'ireo babo tany Babilôna izy, fa nampitondray ny hafatra aminany tamin'ny mponiny Jerosalema tavela tany an-tanindrazana koa. Elanelany eo amin'ny 300 kilometatra eo zany, ary tsy hoe vita an-tongotra andro vitsivitsy na ora vitsivitsy, fa ambolana. Zany ny toerana nanompoany Ezekela tamin'ny faminaniana. Ny rahany izy mba hanambara ny fahotana nataon'ny zanak'Israely, ny vahoakan'Andriamanitra tany ampahababoana ny Babilôna sy ireo tafajanona tany an-tanindrazana. Samy niamboan'Andriamanitra ireo, samy niala tamin'Andriamanitra na ireo tany ampahababoana na ireo tavela tany Jerosalema. Samy nanompo sampy ary nanala n'Andriamanitra tao am-pony. Eto amin'ity anjara mofinainantsika ity moa ry havana dia miveriverina ny hoe ao am-po, ny sampiny ao am-pony, ny fahatafitohinana eo anoloany. Ahoana ny fomba naminaniny Ezekela tany Babilôna sy tany Jerosalema? Tsy mbola nisy fiaramanidina tamin'izany, fa raha mamaky isika eo amin'ny toko 19 dia ambaran'ny soratra masina fa nalain'Andriamanitra tamin'ny volondohany Ezekela niala tao Babilôna dia nentiny tany Jerosalema. Toy ny hoe fiaramanidin'Andriamanitra zany. Andriamanitra mihitsy nitondra azy, ka nampahitan'Andriamanitra azy ny zava-nisy tany Jerosalema, nampitondray ny hafatra ny amin'ny fialana amin'ny sampy. Toko 19 zany ry havana. Ena raha mamaky ny bokyny Ezekela moa isika izay mirakitra fahitana samihafa, dia anisan'izany ity toko 19 milaza ny fomba naminaniana izy Ezekela tany Jerosalema sy Babilôna. Ny voto atikafatra eo amin'ny toko 1 hatrany amin'ny 220 dia fiantsoana ny olona hiverina amin'Andriamanitra, hibebaka araka ny lohahevitry ny perikopa rahateo. Eto amin'ity toko 420 ity dia voalaza ny 1 fa tonga nanatona any Ezekela ny loholon'ny Israely. Raha iamandreny be teo amin'ny vahoakan'Andriamanitra mba hanontany. Hoe manontany dia misy dikany toy ny hoe tonga hianatra, fa tonga koa hitady fampaherezana. Dia tahaka izay ataontsika rehefa mifanompompivavahana tahaka izao, hianatra, hitady fampaherezana, angataka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tompo dia nanao hoe inona ny ataon'ireo olona ireo eo? Dia mieritreritra ve izy fa amaly azy fantatry ny ao am-pony. Ny 9. Andriamanitra ry havana dia mahafantatra ny ao am-pontsika. Isika tsy rahay avy tonga eto. Ary eto amin'ity faminaniana ity dia ambaran'ny tompo fa mampiorina ny sampy ao am-pony ireto olona tonga anatona ny Ezekela, mametraka ny heloka hitarika azy na zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra hitarika azy eo aloha. Izay raha mijery ny dika teny ombonana isika. Ireto olona Israely ireto, izany hoe ao am-pony efa misy sampy, ary ny fandaharam-potoanany, ny eritreretiny, ny fikasany efa hota rahateo. Dia inona moa zany? Tsy ahita koa i Andriamanitra, za tsy amaly. Mahita ny ao am-pontsika Andriamanitra ry havana. Ary amin'izao fiantsoana ao amin'ny fibebahana izao
dia meteza ho dinian'Andriamanitra fa meteza koa andiny tena. Ndrao mbola misy sampy miorina ao am-ponao, ndrao misy fikasana tianao tanterahana ialoha ity tontolo andro ity, kanefa eloka sy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tongeto ianao anontany, tongeto ianao hianatra, tongeto ianao hiaino ny tenin'Andriamanitra, amantatra ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny voalohany dia ny hoe dinio ny tenanao. So mbola misy sampy miorina ao am-ponao, so mbola misy fikasan-dratsy tadiavinao ialoha ny tontolo andronao. Ary ny manaraka dia ny hoe lazao amin'izy ireo hoe raha mbola misy sampy miorinao za tsy hiteny. Ny andiny ny fahaenina moa izay verina fa ho ivin'izao perikopa izao dia manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, koa ataovy amin'ny tananik'Israely hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, mibebà dia miamboa ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra eny miamboa ireny. Amin'izay fiorenan'ny sampy na fisian'ny fikasana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra teo amin'ireto loholon'Israely tonga manatona ny mpaminany. Ny teny voalohany ho valiny etaetany teny hoe miala amin'ny sampy, mibebà miala amin'ny sampy, miamboa ireny. Mibebà izany hoe manenena ny amin'ny ratsy vita. Midika teny ombonana dia hoe hialao ny toe-dratsy, manenena ny amin'ny ratsy vita, ary ny toyiny dia hoe miamboa ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra eny miamboa ireny. Tsy hoe manenena ny amin'ny ratsy vita fotsiny, fa tena miova fitodika, miova lalana, miova fanao. Izany ilay mibebaka, tsy mijanona eo mifanenenana ny ratsy vita fotsiny ka manao hoe hoaity iza, fa manana fikasana tsara, hiverina, hitodika amin'Andriamanitra. Dia midika teny ombonana koa izy manao hoe ilaozy ny sampy sy ny toetra marikoriko rehetra, izay ilay hoe fahavetavetanareo rehetra. Miantso ny olona ho amin'ny fibebahana ny Tompo ry havana. Izay no valy teny voalohany rehefa tonga nanatona ny Ezekela ireto olona mbola feno fanipotsampo ny fony, ireto olona mbola manana fikasana handeha tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mibebà aloha, aneneno ny fanipotsampy, ialao izay rehetra naka ny toeran'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, fa izany moa ny sampy, tsy ilay tsangam-bato na ny hazo be miavaka rakorakofana lamba mena ihany, menamena ihany. Tena hoe izay rehetra avelanao aka ny toeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia sampy. Raha mbola misy izany ao am-potsika, esory. Aoka Andriamanitra no akabahana, akatoerana, omendanja eo amin'ny fiainanao. Izay ny atao hoe fibebahana. Manenina ary manome toerana feno an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ao amin'ny testamenta taloha ny fomba natanterahana an'izany dia amin'ny alalan'ny fanatitra, anambarana fanenenana, ary ilay fanatitra sorona aterina eo amin'ny alitara no solon'ilay mpanota mba hanafaka ny fahotany. Ankoatran'izay dia ny finoana. Abrahama nino an'Andriamanitra dia nisaina ho fahamarinana izany. Fa rehefa aty amin'ny testamenta vaovao dia namorain'Andriamanitra ry havana ny lalan'ny fibebahana tamin'ny nanomezany an'i Kristy ho faty teo amin'ny hazo fijaliana. Mora ny mibebaka amin'izao androntsika izao, fanatonanao an'i Jesosy Kristy indray makamonjy, anapahonao hevitra hoe nanenina tamin'ny ratsy sy ny fanipotsampy nataoko, miverina aminao Andriamanitra ary manatona an'i Jesosy Kristy, manaiky ny asa-pamonjeny, ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, fitsanganany tamin'ny maty. Mora ny mibebaka. Raha taloha isaky ny manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, te hiverina
dia mbola mitady ondry any anosy be zay ohatriny n'izy zao fa izao mora kely dia mbola tsy bebaka ihany ve sika ry havana malala rehetra amin'ny tompo antsoavo no ataon'ny tompo tahak'izay antsoavo napetrany tamin'ny Ezekela koa raha tonga ianao hitady ny sitrapon'Andriamanitra any amin'ny fiainanao raha tonga ianao hitady fampaherezana any amin'ny fiainanao ny teny voalohany nataon'Andriamanitra amintsika aminao dia ny hoe mibebalo hialao ny sampy sy ny zava-maharikoriko rehetra eo amin'ny fiainanao dia amaly anao ny tompo azava ny lalanao mandroso ho amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy dia afaka hiteny tahaka ny Paoly ianao manao hoe Kristy no velona ato anatiko. Amen. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay fa mbola miantso anay bebaka ianao lay mahita ny ao am-ponay dia mitaona anay koa ianao mba handiny teny tsy ho sasa iaona aminao eto mandrakariva isan'andro fa tena handinika ny hoe inona eo amin'ny fiainanay moa inona eo amin'ny fiainako mbola miendrika sampy maka ny toerana ao Andriamanitra amin'ny momba rehetra misaotra fa navelanao hitanila kely eto izahay na dia fotoana fohy azy andrenesanay izany fitaomana masina izany ianao lay mandinika anay ka malala ny ao am-ponay ary no angatahanay nampy anay hatanterahana ny sitraponao manao hoe mibebaka miambony sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra eny tompo omeo anay ny fanahy masina ahafahanay miala amin'izay rehetra mety hoendrika sampy ary hianekena ianao zato isan-jato eo amin'ny fiainanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy mba hirosonay amin'ny fiainana vaovao ka tsy izay tsony no velona fa ianao Kristy no velona ao anatinay izay hivelomanay ankehitriny dia hivelomanay araka ny sitraponao andeha ary izahay hiatrika ny andavanandronay dia apetraka eo am-pelatananao hialohavany sitraponao ny asa mandraranay ny fiainatokantranonay ny fikarakarana samihafa izay heverinay ny fianaranay eny mety misy olana tsinjona sahady na efa olana niaraka taminay fotoana maromaro na vitsivitsy mbola mianta aminao izahay tompo manafahanay amin'ny reny mianoa ny vavakay ho an'ireo marary ho an'ireo manamanjo ho an'ireo miatrika zavatsarotra toy ny fitsarana na ny fikarakarana raharaha mitarazo karaha-panjakana zavatsarotra toy ny olana eo amin'ny mpiara-miasa any amin'ny toeram-piasana any ny olana eo amin'ny fianarana ny olana eo amin'ny fitadiavana asa amin'ireny rehetreny tompo dia amariny fa miaraka aminay ianao ary mamaly anay satria efa nesoronay tao am-ponay ny sampy dia mametraka ny firenenay eo am-pelatananao izahay alofan'izao andro ratsy izao dia tompo ataovy miratra aminay ny masoandronao ary mahatsapy izay fa miaina miaraka aminao dia mahita fifalinana ao anatin'ny fahasairanana mafy azy fahavahanay ao anatin'izao vavaka izao ny tapany atsimonosy izay tratry ny rivodoza ireo tanàna maro mbola rakotry ny rano ny fampianarana ny asa mandrara samihafa indrindra ny fambolena tompo dia ianao mihevitra ny mpiray firenena aminay fa eto amin'ny faritry ny renivohitra koa dia maro ireo tanàna dibo-drano dia hitanao ny ezaka ataon'ny tompon'andraikitra ara-panjakana manomboka any amin'ny fokotany sy ireo sampandrara misahana ny voina ianao ry tompo no hanome fahendrena fahitsiny fahamarinana ny tsirairay avy hitantanana ny famonjena ny trabona eto amin'ity
renivohitra ity sy manerana ny Madagasikara. Fa hotsimbinao koa ireo firenen-kafa izay niarany loza noho ny rivo-doza mafy nahazo azy ny faritra Atsinanana amin'ny oseana misy anay iny. Jesosy Kristy io dia ataovy mitodika aminao ny rehetra ka hatsiaro ny tanam-pamonjenao. Pahirezo ny fiangonanao amin'ny fijoroano ho vavolombelona, ao ny kristianina tsirairay, vita batisa, mpandray, ny diakona sy ny loholona, ny tompona ndraikitra isan-tsampana, ireo mpitondra fivavahana, na inona fiangonana anompony anao. Dia andray fampahirezana avy aminao tompony tsirairay. Atambatray ny vavakay amin'ny ampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anay ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao ety an-tany ho takany eny an-danitra. Meo anay an'io ny hanina sazy ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy mba ho tanteraka aminareo ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana ane hamasina anareo samy ho tanteraka, dia hokarovana avokoa ny fanahinareo sy ny anareo ary ny tenanareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin' Jesosy Kristy Tompontsika. Anapaka ao am-pontsika ane ny fiadanan'i Jesosy Kristy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.